Na toky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Matio toko 5:20, manjiny faraka 20, tapany faharoa. Izany no teny soratra masina, teny faneva izay nosafidiana entina kalazana n'Andriamanitra noho ny 70 taona ny Sampana Mavo na ny Lovotoa ny Taona 20 sy 20. Anokatra fitaopan-kalazantsika ny Sabotsy 7 volana Novambra amin'ny 7 maraina amin'ny alalan'ny fanomboka ao amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana. Ka ho an'se Lovotoa mpiandraikitra filoam-perinasa na tranainy iseza efa nandalo ny fanabeazana Lovotoa ise mpanohana manasa an'say izahay ndao hiaraka mandritry ny fitaopan-kalazana ary hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra. Vitao aloha vao mioraka, io ny fomba fiteny na fanalahidim-pitenenana manamarika ny Lovotoa, io ihany koa ny tarigetra iainana mandritra ny fitaopan-kalazana.